Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Inona no mahasarobidy? Ny hanamasinana ny fanambadiana any am-piangonana. Izy indray ravana no lohatenin'ity video manaraka ity. Izay tiako mariana ety am-piandohana dia ny hoe izay tokantrano vita fisoratam-panambadiana ara-dalàna ihany no azo entina any am-piangonana. Na inona ny tokom-pivavahana misy anao dia mipetraka aloha izay lalàna izay. Ny faharoa dia ny hoe ny tokantrano vita fanamasinana tany am-piangonana ihany no antsoina hoe tokantrano kristianina, mpivady kristianina. Fa raha fisoratam-panambadiana fotsiny no vita tamin'ny tokantranonao dia ara-panjakana, mpivady ara-panjakana, na hoe tokantrano ara-panjakana ara-dalàna tsotra fotsiny ny tokantranonao izay mitovy amin'ny tokantranon'ny olona jentilisa rehetra ihany. Fa ny mampiavaka ny kristianina dia izay ilay hoe entiny hamasinina eo anatrehan'Andriamanitra ny tokantranony. Ny zavatra tiana horesahana amintsika ravana amin'ity an'ity dia izao antony fito farafahakeliny no tokony sy mahasarobidy ny hitondrantsika ny fanambadiana eo anatrehan'Andriamanitra. Voalohany dia resaka fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Raha vao miresaka tsika hoe fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia fametrahana an'Andriamanitra amin'ny toerana lehibe, izay ny dikany. Ka ilay fitondranao ny tokantranonao eo anatrehan'Andriamanitra dia dikany amin'ny hoe atomboka ao amin'Andriamanitra ilay fiaina tokantranonao. Andriamanitra zany no hanombohanao azy. Ary ny dikany koa dia hoe Andriamanitra no ivo. Izy mihitsy no mampitambatra anareo. Izy mihitsy zany no centre ampiodina sy ampandeha iankina anareo amin'io fanambadianareo sy amin'io tokantranonareo amin'io avy rehetra. Izany hoe tena mametraka an'Andriamanitra ho zava-dehibe indrindra eo amin'ny tokantranonareo nareo. Izay hoe manome voninahitra azy. Ary indrindrandrindra ihany koa dia ny hoe ny tanjon'io tokantrano io zany dia ny hanome voninahitra an'Andriamanitra ka dia efa izao vao manomboka zao sahady dia efa aseho izay hoe Andriamanitra no zava-dehibe indrindra. Raha vao miresaka zany tsy hoe fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia fiandohana, ivo, fiafarana ao anatin'izany daholo. Ny zavatra faharoa dia ny resaka fanamasinana. Io tena zava-dehibe ary izay no mahatonga ny hoe fanamasinana fanambadiana. Ny zavatra masina ravana raha ny Baiboly ny jerevantsika dia zavatra hoe voatokana. Izany hoe nalàna tamin'ilay zavatra profanina, ilay zavatra ara-dalàna tsotra dia nentina natolotra ho an'Andriamanitra. Izay no atao hoe no hamasinina. Ka ny tokantrano izay hamasinina dia avahana amin'ilay tokantrano profanina, esorina amin'ilay tokantrano izao tontolo izao izy dia atolotra omena ho an'Andriamanitra. Izany hoe ilay tokantranonao zany lasa atokana ho an'Andriamanitra. Ohatry ny akanjo masina io. Izany akanjo masina zany dia akanjo avahana amin'ny akanjonao rehetrarehetra dia atolotra, atokana ho an'Andriamanitra, anompona an'Andriamanitra fotsiny izay akanjo izay na hoe akanjo mpanompona. Dia izay ilay tsy hoe misy pouvoir akory ilay tokantrano fa dia hoe atokana ho an'Andriamanitra, izay ny dikany. Ary ny dikany faharoa koa amin'ilay hoe hamasinina dia tena resaka hoe fanadiovana, purification, izay koa ny dikany. Izany hoe ilay tokantranonao koa zany dia Andriamanitra mihitsy no manadio azy. Ary Andriamanitra mihitsy no manasa azy amin'io ilay fotoana izay hitondranao azy eo anatrehan'io dia masina ilay tokantranonao amin'izay fotoana izay manomboka eo amin'io fotoana io. Ny zavatra fahatelo izay tsara fantatsika koa nefa ravana dia ny amin'ny hoe ny resaka fanekena koa dia tena zava-dehibe. Satria io zany no fotoana ampahabe maso anehoan'ilay mpivady eo anatrehan'ny vavolombelona sy ny fiangonana sy ny fianakaviana ary ro namana izay ilay fifamatorana, izay ilay fifankatiavana misy amin'izy ireo zay. Tsy zavatra hoe afenimpenina na zavatra mampatahotra na zavatra tsy azo antoka fa matoa entina eo anatrehan'Andriamanitra, entina eo anatrehan'ny pilipitra dia tena fitiavana matotra, fitiavana azo antoka, fitia tena vonina isedra ary fitia tena vonina hoe tena mandramaty. Izay ny dikany. Fanamafisana io ary tena zava-dehibe izay hoe fanamafisana ny fifankatiavan'izy roa eo anatrehan'ny olona rehetra izay. Ary ilay peratra izay hifanolorana, ilay voady izay hifanaovana dia tena midika ny amin'izay ilay hoe mafiorina kokoa ilay tokantrano vokatra izany zavatra rehetra izany. Ary tsy misy zavatra mandehandeha ho azy zany fa zavatra misy dikany sy misy antony daholo mba hahatonga ilay tokantrano ho mafiorina. Hafa foana izany hoe trano niorina teo ambony vatolampy zany sy ny hoe trano niorina teo ambony fasika raha ny soratra masina ny jerena. Ka tena zava-dehibe zany ary tena zavatra ilaina ihany koa.
dia mety misy zany ny olona hiteny manao hoe zany mariazy zany anie paster efa zavatra ny fiangonana taty aoriana ny nametraka an'izany fa ny soratra masina tsy miresaka an'izany mihitsy mariny zany ry havana kanefa dia zao na Jesosy Kristy ara dia nanatrika fampakaram-bady atao kana ary zao koa ny zavatra tsara ho fantatsika tsy hoe izay zavatra tsy ao anatin'ny soratra masina ry havana dia tsy azontsika atao tadio zay ny soratra masina ny ohatra tsy misy hoe fampianarana soratra masina ho an'ny ankizy ane ao hoe tsisy an'izany sekola lahady zany ane ao anatin'ny baiboly fa tsy midika zany hoe satria tsisy ao dia tsy hanao an'izany sika fa ny fiangonana dia nomen'Andriamanitra fahefana ny amin'ny hoe izay rehetra fehezina reo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra zava-dehibe zay ny zavatra manaraka ry havana izay tsara ho fantatsika ihany koa dia zao ilay resaka tsodrano tena zava-mahery io tsodrano io ary tena zava-mahery io fantatsika tsara ny amin'izany satria ny ray aman-dreny azy rehefa andeha hanambady ny zanany dia mitsodrano ary tsisy zanaka mihitsy vonona hoe te andeha hanambady tsy mahazo tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny zany fa tena zavatra hafahafa zany maika ve fa nitsodranon'Andriamanitra aza atao zavatra kely foana zany ry havana raha kristianina ianao tena miteny aminao fa zava-dehibe nitsodranon'Andriamanitra ary Jakoba dia nahatakatra an'izany satria nahataony mihitsy izay fomba rehetra ahafahana mangalatra aza ilay tsodrano izay nomeny ndrainy azy ka io tsodrano men'Andriamanitra ny ampiangonana ho an'ny mpivady io tsy hangalarina io ry havana omen'Andriamanitra maimaim-pony io fahasoavany tolony ho an'ny tokantranonao io raha vonina ianao raha manaiky ianao handray an'izany fahasoavana izany aza mangatakandro fa tena fahasoavana lehibe izay atolotr'Andriamanitra ho antsika izany tsodrano zany tsy nitovy mihitsy anie ny fiainan'i Jakoba sy Esau taorianan'io fotoana nahazahoana tsodrano io tena tsy nitovy nisy fahasamihafana raha tena raisinao amin'ny finoana izany tsodrano izay omenanao eo ambonin'ny altara na ny pilipitra izany dia tena ho hitanao fa tena hoe izy fiantraikany amin'ny fiainanao zany tena iseho ny voninahitr'Andriamanitra fa tsy mitovy ny tokantrano izay nahazo tsodrano avy amin'Andriamanitra sy ny tsy nahazo tsodrano avy amin'Andriamanitra zavatra manaraka zay tsara ho fantatsika koa ry havana dia le resaka fijoroana vavolombelona zay koa tena zava-dehibe zany hoe ianao zany amin'ny maha-kristianina anao dia mijoro ianao maneho ianao ny finoanao ary tsy matahotra tsy menatra mijoro ny amin'ny maha-kristianina anao tadio ry havana fa ny olona rehetra dia samy manana ny fomba ny fanambadiany daholo na silamo io na ny boudiste io na ny hindoiste io na ihany koa ny frantsay ny anglisy ny antemoro ny foko samihafa dia samy manana ny fomba ny fanambadiany daholo ary ny kristianina koa dia manana ny fomba ny fanambadiantsika isika dia izay le hoe entiny eo anatren'Andriamanitra ny fifankatiavan'ny olona ampiraisina ampidirina tsehatra ao anatin'izany Andriamanitra izany ny fombantsika kristianina ka raha ohatra anao ka kristianina aza menatra mijoro vavolombelona ny amin'ny maha-kristianina anao asehoy mihitsy ny maha-kristianina anao ny amin'noho izao ny anay ny fomba ny fanambadianay ny anay ny fanambadiana tsy tonga dia etiketina na tonga dia atao ohatrao entina eo amin'Andriamanitra aloha Andriamanitra aloha nanomboanay azy Andriamanitra aloha nomenay voninahitra tsy vita io tsy mihodina io tsy mandeha io raha tsy miditra tsehatra ao anatin'izany Andriamanitra ary ny fanambadianay dia fanambadiana aseho vahoaka amarinina entina eo anatrehan'ny fiangonana mihitsy satria ny fiangonana no zava-dehibe koa amin'ny fiainanay amin'ny zavatra rehetrarehetra izay miseho amin'ny fiainan'ny kristianina zava-dehibe zany tena zava-dehibe zany aza atao ambany zavatra ry havana ity resaka fanamasinana fanambadiana any ampiangonana ity ny zavatra manaraka dia ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ny vavaka hotsika dia manova zavatra tadio ry havana fa eo amin'ny fiainanao dia tsisy mihitsy an'izany fotoana zany hoe olona marobe zato na roanjato fianakaviana rehetra ivavaka fotsiny anokana adiny iray na atsasakadiny hitondrana mbavaka ny tokantranonao tsisy an'izany mihitsy eo amin'ny tantaram-piainanao raha tsy amin'ny fanambadianao rery ihany tsisy eo ihany no misy an'izany hoe olona marobe hivavaka ho amin'ny tokantranonao vo manomboka zany ny tokantranonao dia hoentina mbavaka olona marobe mihitsy ny tonga hiara hivavaka ho an'izany tokantranonao zany sarobidy ane zany ary eo koa ny tenin'Andriamanitra tadio koa fa tena hoe tsisy eo amin'ny fiainanao koa raha olon-tsotra ianao izany hoe fotoana hoe ianao mihitsy no hisafidiny teny izay hotoriana ao am-piangonana dia hotoriana aminao le tenin'Andriamanitra eo amin'ny fanambadiana ny misy an'izany ary io tenin'Andriamanitra izay toriana aminareo mivady io dia io tenin'Andriamanitra koa no vato fehizoro fototra io rena ny tokantranonareo ho tsaroanareo mandrakariva io ny fahatsiarovanareo an'io teny io fotsiny dia efa zava-dehibe tsy ampisaraka anareo
zava-dehibe zany tsy zavatra mandehandeha ho azy ry havana fa tena atao indrindra ny fanambadiana ny fanamasinana ny ampiangonana mba hahatonga ny tokantrano mafiorina ho tsara fiorenana eo anatrehan'Andriamanitra ary zany ny dikany ny tenin'Andriamanitra dia zava-dehibe sambatra ny olona izay manorina ny fiainany eo ambonin'ny tenin'Andriamanitra dia ilay vatolampy fa tena tsara orina izany tenin'Andriamanitra izany tokantrano izany ary farany dia ny resaka andro ray toazato io tena andro ray toazato io sarobidy saropady andro lehibe indrindra eo amin'ny fiainan'ny olona izany atao hoe mariazy zany ary ny vehivavy rehetra dia mba mandrandra manofinofy an'izany atao hoe ho atao mariazy zany jerevone na ny akanjo fotsiny aza tsy misy akanjo tsara indrindra anaovan'ny vehivavy mihoatra noho ny akanjony mariazy jerevo dolo zay événement na cérémonie andehananao na aiza na aiza fa ny akanjo mariazy ihany no akanjo farany tsara indrindra zay anaovan'ny vehivavy ary rehefa mandeha fanasana reny olona zay tsy vita mariazy tany am-piangonana ireny manatrika ny mariazy olona dia misy kely foana le alahelo hoe ndre za dia tsy mba natao ohatran'izao za dia tsy mba nantanteraka zavatra ohatran'izao tena zava-dehibe io ry havana tena zava-dehibe io ary zay koa no ampirisiana antsika andro ray toazato amin'ny fiainan'ny olona io na ny mpivady zany dia manomboka eo izany tsy olo tokana ntsony fa lasa olona roa ampiombonin'Andriamanitra amin'izay izy lasa fo iray amin'izay ka tena ainga avao zavatra vaovao lehibe eo amin'ny fiainanao mihitsy izany fanamasinana izany ary zay ny mahakristianina antsika dia tanterao zavatra tiako marihana nefa ry havana ity mpamaranana dia izao voalohany raha tanora ianao ka misy makavady dia izao teneno izy fa mahakristianina antsika mila entiny eo anatrehan'Andriamanitra izany tokantrano izany fa tsy tonga dia mitambatambatra fotsiny any ambadimbadika any ny faharoa dia izao rehefa manao fanambadiana isika dia tadio fa izay ny tena atao hoe fanambadiana lay lalonana dia tena zavatra azo atao tsara hoe iarahana mifaly noho izay fahasoavana lehibe izay nyraisin'izay dia iara ipaly iara ifety iara ikorana iara isakafo tsy maninona mihitsy ny mandany volabe satria andro tokana io andro lehibe io ny vola fitady ny fanambadiana zany tsy ho atao isan'andro akory zany fa nefa dia izao ny tsara ho fatatsika le any am-piangonana no tena zava-dehibe indrindra tsy mety mihitsy reny hoe tonga dia miandro fotsiny any amin'ny efitrano filanonana fa tsy mandeha makany am-piangonana akory ny olona sasany lasa ohatrany hoe le any amin'ny fisakafoanana no zava-dehibe fa le fanamasinana teo anatrehan'Andriamanitra zavatra tsy dia nisy dikany tsy mety koa reny hoe ataovy aingakaingana ny any am-piangonana fa so dia tara makany amin'ny hotely tsy mety koa zany ary tsy mety koa le hoe ny any am-piangonana zara raha misy fanamafisam-peo fa ny any amin'ny efitrano filanonana fanamafisam-peo mipoapoaka mirefitrefitra mihitsy dia tsy mety koa zany satria tadidio fa ny ao amin'ny tempolin'Andriamanitra ny tsara indrindra raha manao décoration ianao ny ao am-piangonana azo ataonao latsa-danja mihitsy ao ny tena misy ny fanatrehan'Andriamanitra ao ny tena zava-dehibe indrindra amin'io fanambadiana reo io ny any amin'ny efitrano filanonana manatrika any koa Andriamanitra anomezana voninahitra an'Andriamanitra koa ny amin'izany ary mbola isy vidéo iresahantsika ny amin'ny hoe ahoana zany hoe kristianina mifety sy mifaly izany fa zay aloha ny amin'ny hoe ianao raha kristianina ianao mahita izao vidéo zao aza misalasala fahasoavan'Andriamanitra io aza miraha teo occasion raiso ny anjara fahasoavana izay omen'Andriamanitra ho an'ny tokantranonao fa zava-dehibe izany aza misalasala ny vola no ataontsika alaolana mandrakarivana amin'ny mbola tsisy ny vola mbola ohatran'izao sy ohatran'izao fa raha ny tena marina ry havana tsy excuse zany fa raha fa vitan'ny olona tokony ho vitanao ary zao koa ny zava-dehibe indrindra le fahasoavan'Andriamanitra azonao mbola atao foana zany na dia efa taraiky taty aoriana azy ny amin'ny Andriamanitra io ny zava-dehibe aminay ny tsotra aminao ianao miditra tsehatra mampikambana anay mivady noho izany na dia efa antitra tahaka izao ary zay mbola iroso eo anatrehan'Andriamanitra ihany hitondra ny tokantranonay azo atao tsara ny fanamasinana ny fanambadiana maharitra na ihany koa ny mariazy miara-mizotra raha misy an'izany ny fiangonana izay misy ianao na tsisy azy azonao tanterahana foana anomezy voninahitra an'Andriamanitra ny fifankatiavana roa mivady fa le Andriamanitra fitiavana mihitsy le aloharahany fitiavana mihitsy no hiditra tsehatra ao anatin'izany tokantranonareo zany raha mino an'izany ianao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra ho an'Andriamanitra rirany voninahitra amen fitiavana dunian'ila Jesosy fitiavana manolotra ny aina fitiavana mandresy fahotana fitiavana